ia androany zany dia mba miresaka kely makasika an'le fanazavan'ireo karazana minisitra maromaro ny zavatra nataondry zareo sy ny sisa sy ny sisa dia indray mandeha no nijery an'izy io fa tsy isan'andro aho dia nijery foana hoe ministra ihany ao dia ministra ihany tsara aloha le exercice zany hoe manisy an'izay tokoa hoe tamberina andraikitra hoentina manazava amin'ny olona sy ny tompom-pahefana satria dia efa nedivako foana koa hoe azavao amin'ny olona tompoko ny zavatra ataonareo fa ny tompom-pahefana indray ny ataonareo tompotrano miona dia mba efa manao le exercice zany izy fa superficiel be le exercice zany hoe tsy misy dia tay mihitsiny fa atao fotsiny zavozavaina fotsiny ohatra zao za tsy mahafantatra ny ministry ny angovo sy ny akoranafo tsy manana relation aminazy ary olona tsy fantatro izy tsy manana mauvaise foi sy ny sisa fa miteny fotsiny hoe ny fanazavanao andray matoa ministra tsara be tokoa fa tsy nanao détail ianao dia somary tsy ampy kely ihany izy fahitanay anazy satria ny antony dia tsotra hoy izy ianao hoe voaloha daholo ny trosan'ny fournisseur ny jirama dia zay zany dia tsy fantatra hoe ohatrinona moa le trosana aloha ary zato sa roanjato sa 5,000 dia hoy izy ianao hoe ry zareo koa nananantsika trosa dia ny somary nisy équilibre izy ohatrinona tompoko le trosa dia inona daholo le iza daholo le mpamatsy ny jirama reo tokony fantatry ny tompom-pahefana zany hoe iza ny mamatsy ny jirama ara-tsolika araka ny piesy de rechange iza ny mamatsy ny inona tokony ho azon'ny olona zany ary ohatrinona ny budget amin'ny jirama ohatrinona ny vola miditra amin'ny jirama isam-bolana amin'ny facture ohatrinona ny tsy ampy zany zay mila fenon'ny mpamatsy vola sy ny subvention afanjakana raha ohatra ka tsy ampy le izy faharoa manaraka an'izay iza daholy ny olona misehatra eo anatin'izy io ary tokony mazava zany zay zavatra zay fa tsy safisafona fotsiny hoe zay aloha dia efa niasa mihitsy satria voalohany vola kely sisa dia ovany dia lestage sisasasi tsara be zany tompoko ary mideranao zay am'izay fahasahinao miteny sy ny sisa sy ny sisa zay fa tena misy tsy ampy ihany le izy satria avoay le données ahafahan'ny olona mieritreritra hoe zay tokoa ka izany hoe ny facture dia maloha 100 milliards ohatra nefa ny vidin'ny carburant sy ny anodonana ny jirama dia 200 milliards dikan'izany perte zany ohatrany dia mila mitady 100 milliards de plus ianao dia azon'ny olona ho azy ny olana ka zay ny zavatra tiako resahana fotsiny ao anatin'le resahan'ny karazana ministra be da be sy ny sisa le exercice hoe mila manazava za dia nanisany nangataka an'ireny ary tsara be le izy fa efa mety fa mba hazavao en détail le izy tompoko mba farafaratsiny le maribola hoe ohatrinona ny maribola tokony nampiasaina tao ohatrinona ny zava-misy rehetrarehetra misy teo zany hoe ohatrinona ny perte ohatrinona ny fividianantsika n'ireny olona manao sous-traitance ny jirama reny zany hoe raha misy entreprise eo manana groupe izy mivarotra jiro dia ohatrinona ny hividianany jirama anazy nefa ohatrinona ny amarotana anazy vente à perte ave le izy sa vente mba mahazo tombony asamba mahazo tombony ianao ve sa vente à perte fotsiny zao mba jerena koa hoe ariary ve nandoavana an'ireny sa euro satria zay dia naheno siosio resaka hoe reny karazana fournisseur reny dia vidina ny euro ny jirony nefa ny amidin'ny fanjakana ny ariary zany hoe tsy eo Madagasikara ve anao dia euro no hividiananao zava-misy eo tokony hoe rehefa misehatra eo amin'ny Madagasikara ianao dia ariary ny andoavan'ny fanjakana anazy fa zay manao importation ihany no mba euro zany ny anazy raha ohatra hoe carburant kosa aloha ahoana moa ny fomba hividiananao carburant ariary fa tsy maintsy mitady euro zany ianao mitrosa indray ianao zany azahoanao euro dia iny hividianana an'le izy rehefa eo dia mitrosa mandrakizay eo tsika ka ny zavatra tiako resahana fotsiny dia tsara le exercice efa natao fa alao mba détaillena kely izy tompoko hoe ohatrinona tokoa moa zany nitrosany jirama amin'iza ohatrinona ny alohan'ny fanjakana subvention na any amin'ny ministre ny vola io ministre ny vola tsy fantatro mihitsy hoe ohatrinona moa zany zao ny vola misy eo amin'ny kesy ohatrinona ny banga ohatrinona ny nisy nangalatra ohatrinona ny fanampiana hazo aiza daholo ny lalam-bola sy ny sisa dia safy be mantsina fotsiny le izy tsisy fantatro mihitsy hoe aiza moa zany ampy ve zany zao vola misy ve vola sa tsisy ve vola sa aiza ny andoavana antony rehefa milaza ianao hoe ando prime tokony menao zany hoe prime dia reto ny levier sy ny karazana fidiram-bola amatsitsika an'io prime io tsara be reny fa aiza le izy
ahoana ny andoavana anazy aiza ny vola sa manao bizinary de alaina aty de medemena aty zany mikimaky teo to aloha fa mba tsara zany le izy rehefa mba manao andreny ihany de mba de tahena fa tsy atao safosafona fotsiny de hoe de efa niteny zay de efa nandela izy hitanareo ary io zany fa mety reny famahana olona reny ve maharitra ve reny sa aloha mbola ameana mila zavaina amin'ny olona koa zay hoe ry mijio hitanareo mandeha reny de mbola ameana satria ny tao ihany namboarana kely karapanina le ao am'izao de mbola ho foaky io hoe mila azon'ny olona mila antisipen'ny olona koa zany le zava-misy ahafahan'ny olona mijery sy miomana satria tsy anao rery ny anakiny amin'ny olona ny fiainany koa fa ny olona mba mieritreritra ihany ny anao zavatra ho amin'ny fiainany ka aza vaony de tay tompoka zay fa de fotsiny rory